Ny fahasalamana ndray kosa manjaka indray ny aretina peste tany amin'ny faritra Bonglava sy ny manodidina iny nisy mihitsy azamonina moneny vokatra ity trangana aretina ity ny fitondram-panjakana tsy akila nanamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ity trangana aretina ity. Olona miisa fito no maty vokatry ny trangana peste izay nitranga tany amin'ny commune ambanivohitra miisa roa any amin'iny faritra Bonglava iny araka ny nambaran'ny Prime Ministre sady ministra ny fahasalamam-bahoaka ny Dr Kolo omaly tetsy amin'ny ministera ny fahasalamana etsy Ambohidahy. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana aogositra 2010 teo dia nahitana trangana aretina peste tao amin'ny commune roa ao amin'ny faritra Bonglava. Ny fitiliana natao teny antoerana teo amin'ireo marary tsaboina amin'ny tobim-pahasalamana centre de santé de base ireo dia nahafahana nanaprofo fa peste no miseho. Ny peste dia mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy entiny voalavo. Ireo voalavo ireo dia fantatra fa noho ny doro tanety dia miala ny toerana misy azy ary mamonjy ny toerana ponenany ny olona. Toy izao ny toromarika azo avy amin'ny commune voakasika. Marary 7 no mampiahiahy. Marary 3 no voamarina ary marary 7 no maty. Marary 9 kosa no sitrana rehefa nomena fanafody mahomby misy anantoerana ary azo maimaim-poana. Marary 2 amin'izao fotoana izao no andalam-pitsaboana. Efa voafeny toetra rà amin'izao fotoana izao ary efa misy ny fepetrany raizina manoloana zany trangana peste zany ho iantrano ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Diovy ny manodidina ny trano fonenana mba ampandositra ny voalavo. Faharoa, miaraha miasa amin'ny mpiasa ny fahasalamana izay mikarakara ny famonoana ny voalavo sy ny parasy. Fahatelo, manaraha antsakany sy andavany ny toromarika ireo mpiasa ny fahasalamana izay vonona andray ny marary mampiahiahy. Manaramaso akaiky ny toetra rà ny fitondram-panjakana hoy ny Prime Ministre nisy Dr Kolo.